Jamane Istina Isara Teseya Food Lovers. Efa napalatenanay fa ela be hoe hanao challenge zay ho anareo zay naharaka ny saison 1 ray manontolo satria hiditra amin'ny saison 2 tsika zao dia ahoana ny fandehany. Fandehan'le challenge zany izy io dia atomboka ny 28 misokatra zany lalao manomboka amin'ny 28 mars 2021 dia taperitsika izy eo amin'ny 4 avril 2021. Amin'ny firy? Amin'ny 20 alina tapitra zany lalao dia aorinan'izay tsika isy ny fisarihana izay ho atao ny 7 avril 2021 ho valiny io lalao io. Marianetona fa ny loka azo amin'io challenge dia ndes family andao andramana io dia sakafo any amin'izay hotely tianareo indrindra eto Antananarivo valeurana 200 000 ariary. Dia anakiroa zany ny mpandresy anakiroa satria ny voalohany zay be j'aime indrindra dia ny faharoa ho ataonay Istina fisarihana zay. Dia ahoana koa fandehan'le jeu? Fandehan'le jeu zany dia ity vidéo ity aloha zany dia angatanay aminareo partage zay ny règle voalohany. Zay voalohany. Faharoa manarak'izay maka sary nareo miaraka amin'ny sakafo mampilendalenda be zay tena tianareo dia apetakareo aiza? Apetakareo ao amin'ny commentaire n'ilay publication manambara ny fisokafan'ny lalao amin'ny 28 challenge dia ndes family. Dia eo amin'ny publication zany apetakareo ilay sary araka ilay tenidina teo dia faefatra zany asiana description le izy. Description mazava ho azy ilay resto izay fanirianareo isakafoanana raha ohatra hoe nareo zany mandresy dia aza adiny manao hashtag ndao andramane zay. Dia aza adino le sary sarinareo miaraka amin'ny sakafo mampilendalenda. Tsy manao vidéo nareo fa sarotra be hoe manahirana anareo fa sary dia fampy anay. Zay amahana koa azy verikany fisarihana le 7 avril 2021 no ho ataonay dia ny mandresy olona anakiroa ny voalohany izay mahazo j'aime betsaka indrindra zany eo amin'ilay commentaire dia ny mandresy faharoa izay azo amin'ny fisarihana eo valeurana 200 000 ariary zany sakafona 200 000 ariary any amin'izay resto tianareo indrindra eto Antananarivo. Bonne chance à daholo ary dia milalao mahafinaritra dia tandremo aza mifandrombaka dia ndao andramane. Allora, sarà da allora ti ha dato in cascio.